Ilaina ny fifampitsinjovana amin'ny sampiarabelona hoy ny Prime Ministre Ntsay Christian nandritry ny fitsidian'ny toby fitaizana marary Philadelphia Andranoraikitra eto Fandriana nanome tohana ho an'ny toby izy tamin'izao fandalovana izao nampanantena ihany koa fa ifanometanana amin'ny fikarakarana ny tanàna hitaizana ireto tsy salama ireto 80 taona izao ity toby ity ary marary 7,700 no sitrana hatramin'ny nisokafany tobi-pifoazana zay koa hitaizana ny fanahin'ny olona tsy hoe fitaizana ara-nofo ihany fanasitranana ara-nofo fa fanasitranana ara-panahy koa ary io toby io zany dia miato tena ary hitantsika tsara ny fahasahiranan'ilay toby satria zay marary tonga ao dia avy amin'ny tanàna manodidina amin'ny Fandriana eran'i Madagasikara mihitsy ary ny akamaroan'ireo marary ireo dia olona faran'izay sahirana ara-pivelomana ka ny akamaroan'ireo dia indraindray mihinana indraindray tsy mihinana nefa dia ireo mpitaiza marary ireo zany mitady ny zavatra hoan'ny isan'andro ny fotoam-pivavahanao moa zany arak'izay hoe fitaizana ara-panahy zay dia misy ny indroa isan'andro zany hoe amin'ny 5 sasany maraina sy amin'ny 4 tolakandro ary ny akamaroan'ny marary eo zay nahita fahasoavanao dia miverina ao amin'ny toby ihany amin'ny fanompoana asa fanompoana ao amin'ny toby manolotra ny fisaorana tanteraka amin'ny Andriamatoa Prime Ministre Ntsay Christian zay nijery manokana ny toby Philadelphia Andranoraikitra sy ny fanampiana zay nataony satria nijery an'ireo mahantra ny toby ireo izy. Isabotsy 12 ka hatramin'ny 17 ny volana septambra ity moa no fankalazana ny jobily fa 80 taonan'ny toby Philadelphia Andranoraikitra Fandriana. Isan'ny nanatrika ny tampon'ny fankalazana ny jobily ny alakamisy 17 ny volana septambra teo ny lehiben'ny gouvernement. Nandray anjara ihany koa izy tamin'ny tsangambaton'ny jobily ka nanolotra 5 tapitrisa ariary ho an'ny fiangonana.